Raha hofitiniko kely fohifohy aloha ny tantarany na tonga ny tia atao hoe pôle anticorruption na ny tendrom-pitsarana manokana hiadiana amin'ny kolikoly ity. Ny fiandohana moa zany dia tany amin'ny taona 2004 2004 no nametrahana voalohany ny atao hoe chaîne pénale anticorruption. Tamin'izany izy dia mbola fitsarana tao anatin'ny fitsarana mahazatra na ny droit commun ihany. Ny voatra tsikelikely teny ny chaîne pénale anticorruption dia novana kely izy tao anelanelany natao hoe chaîne pénale économique anticorruption. Ny anarany ihany ny niova fa izy dia mbola nirafitra tanteraka ihany tamin'ny tribunal de première instance. Fa ny atao hoe pôle anticorruption dia nanomboka tamin'ny lalàna 2016-021 no nametrahana voalohany an'izany hoe tendrom-pitsarana manokana hiadiana amin'ny kolikoly. Izany lalàna 2016-021 izany dia tafiditra tao anatin'ny paikadym-pirenena hiadiana amin'ny kolikoly 2015-2025 izay eo am-piandalana fikarakarana fanavaozana azy zany amin'izao fotoana izao. Ny pôle anticorruption dia natao hoe tendrom-pitsarana manokana, zany hoe juridiction spécialisée, zany hoe ny mission an'izany dia mitsara ny heloka ara-kolikoly rehetra. Ny maha juridiction spécialisée azy zay dia manana mission manokana izy, manatanteraka ny andraikitry ministère ny fitsarana ihany, zany hoe mission ministère ny fitsarana ihany no tanterahany pôle anticorruption. Izany mission zany dia ilay atao hoe mission de répression des infractions en corruption. Dikan'izany dia hoe tsy hafa hoe zavatra hafa manokana mihitsy miala ministère ny fitsarana tsy akory ny pôle anticorruption fa mpanatanteraka mission de répression na manasazy ny heloka ara-kolikoly ny pôle anticorruption. Dia novana ny 2016-021 dia nanovana azy ny 2021-015. Nisy heloka maromaro izay nesorina tao anatin'ny fahefan'ny pôle anticorruption tamin'izany dia nisy ihany koa ny fanovana ny mandat ny teo anivony mpitsara sy ny mpandrindra nasionaly ny pôle anticorruption raha efa taona tamin'ny 2016-021 dia nova ho telo taona tamin'ny 2021-015. Ny tena mampiavaka azy manokana moa zany dia ny fahefany aloha. Araka ilay fanteneniko teo hoe juridiction spécialisée izy. Misy fahefana manokana ny pôle anticorruption, tsy mitsara ohatra hoe izay ady mahakasika tsy mahakasika kolikoly, ny ady mahakasika ohatra hoe halatr'omby, na ady mahakasika halatra, na ady mahakasika fikasihan-tanana, na ady mahakasika accident, reny ohatra dia tsy mankaty amin'ny tendrom-pitsarana manokana momba ny ady amin'ny kolikoly, fa ny kolikoly sy ny ady rehetra mifandraika aminy no mankaty amin'ny pôle anticorruption. Ary ao anatin'izany ihany koa ny heloka momba ny famotsim-bola dia aty amin'ny pôle anticorruption. Ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroroana dia aty amin'ny pôle anticorruption. Misy dimy tokoa ny rafitra apetraky ny SNLCC 2015-2025 dia ao ny Bianco, ny CSI, ny Samifine,
ny aray ary ny pôle anticorruption. Manahoana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny ankapobeny dia ny CSI no manao fandrindrana ny asa eo anivon'ireo système anticorruption 10 ireo. Ny Bianco raha ny fifandraisany manokana amin'ny pôle anticorruption ataoko hoe fifandraisany manokana satria manana ny andraiky ny hafa izy momba ny prévention sy ny éducation ohatra, fa ny fandraisany aty amin'ny pôle anticorruption dia any amin'ny fanenjehana ny heloka arakolikoly. Raha izareo ny manao ny famotorana savaravina na ilay ataontsika hoe enquête préliminaire, rehefa aveo iny dossier iny dia alefany aty amin'ny pôle anticorruption dia ny ato amin'ny pôle anticorruption no manokatra ny fanenjehana satria zahay dia manana ny procureur anay manokana mihitsy koa tsy mitovy, tsy miaraka any amin'ny TPI, dia manana an'izay fahafahana sy fahefana manokatra ny fanenjehana ny procureur ny pôle anticorruption. Dia ao anatin'izany ato aminay koa misy ny juge d'instruction anay manokana tsy kambananay any amin'ny juridiction de droit commun. Ato aminay koa manana ny juge manokana zahay mitsara tsy makany anosy intsony. Izay koa manana ny cour d'appel anay manokana dia tena hoe rafitra feno amin'ny mafitsarana azy fa tsy mifandray intsony zahay any amin'ny juridiction de droit commun afa-tsy amin'ny cour suprême satria ny pôle anticorruption dia mbola mirafitra tanteraka eo ambany fiahin'ny cour suprême de Madagascar. Iverenako amin'izay ary le hoe izahay manokatra ny fanenjehana. Ato aminay ihany koa no mandeha ny enquête rehefa aveo, ato aminay ihany koa no tsaraina, ato aminay ihany koa ny cour d'appel, fa rehefa miakatra cassation izy zany dia mandeha makany amin'ny cour suprême. Inona ny fifandraisanay amin'ny SAMIFIN? Ny SAMIFIN dia manome ilay ataony hoe déclaration d'opération suspecte. Misy zavatra mampiahiahy azy, misy famotsim-bola na famatsim-bola ny asa fampiororona any dia anaovany amin'ny kafany ny enquête dia iny rehefa aveo no hoentiny alefany aty amin'ny procureur. Zareo tsy manao enquête ohatran'ny Bianco, tsy manana qualité ny hoe manao fanadihadiana fandikan-dalàna izy, fa manao recherche na renseignement, zany hoe manangona ny renseignement zay mety ho ilaina entina amin'io dossier anankiray io. Dia iny déclaration d'opération suspecte iny no alefany aty amin'ny procureur Ampaky, ary ny procureur Ampaky indray no mandefa azy any amin'ny police judiciaire. Ohatra hoe mety alefany any amin'ny Bianco iny, mety hoe alefany any amin'ny police économique iny, satria ny PAK amin'izao dia efa miara-miasa amin'ny mpisehatra eo amin'ny fikarohana fandikan-dalàna rehetra. Dia andray manao ny enquête dia mamerina azy aty anivon'ny PAK aveo. Dia ny procureur indray ao aoriana fahavitany fanadihadiana no manokatra indray ny fanenjehana. Inona ny fifandraisanay amin'ny aray? Ny aray dia araky ny hoe izy no manao ny recouvrement des avoirs illicites na hoe fanangonana ireo arena heverina ho azo tamin'ny tsy ara-dalàna ireny, dia ato amin'ny PAK no mamoaka ny didim-pitsarana ny mpitsara hoe ireto fananana ireto na ireto vola ireto ataovy saisie any amin'ny banky, na reto tomobile ireto ohatra dia mila atao saisie fa arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna ireny. Iny indray ny didim-pitsarana ireny no alefa any amin'ny aray ho tanterahiny aray. Tany amin'ny lalàna 2016-021 dia enina no neverina isin'ny PAK, fa tao anatin'ny 2021-015 dia nandray disposition transitoire, ataoko hoe transitoire ilay izy fa tsy tena hoe manafoana tanteraka an'ilay juridiction enina. Be dia be aloha no antony nahatonga an'izay
dia satria eo ihany aloha ny olana arany fotodrafitrasa eo koa ny olana tsy fampin'ny personnel nampitsara io na ny prakidrara dia napetraka izay disposition transitoire zay hoe mandra-pipetraky ny enina aloha dia hotazontsika telo le izy. Tananarivo izay hitazona ny cour d'appel Antananarivo manontolo sy cour d'appel Toamasina. Zany hoe raha amin'ny juridiction de droit commun zany reo dia cour d'appel roa samihafa, cour d'appel Antananarivo sy cour d'appel Toamasina. Fa ho ampaky zany ireo cour d'appel anankiroa ireo, Antananarivo sy Toamasina, dia sahanin'ny paky Antananarivo irery ihany. Ny paky Mahajanga indray dia hoe cour d'appel Diego sy cour d'appel Mahajanga. Zany hoe ny fari-piadidim-pitsarana ao amin'ny Diego manontolo, fari-piadidim-pitsarana ao amin'ny Mahajanga manontolo dia any paky Mahajanga. Zany hoe somary misy fahasarotana ihany le izy ankehitriny satria raha amin'izao miresaka zao ny mpitsara ao amin'ny paky Mahajanga dia mandeha manatanteraka fitsarana amin'ny tendrombohitra any Sava Diana, tena mandeha hatrany Sambava Antalahy rehetrarehetra any zany. Raha ny momba ny paky Fianaratsoa dia io aza angamba ny tena ataoko hoe isandrahaka be mihitsy satria Fianaratsoa zany dia hitazona cour d'appel Fianaratsoa sy cour d'appel Tuléar. Zany Tuléar zany nefa dia misandrahaka zany hatrany Morondavaka, hatrany Miandrovazo, hatrany Anosy rehetrarehetra any. Izany nefa zany dia ho an'ny paky Fianaratsoa izay andraikitra ihany koa hatrany Manakara, Mananjary, Mananara rehetrarehetra any zany dia ho an'ny paky Fianaratsoa avokoa. Raha ny faniriana aloha zany dia efa tokony ho tamin'ny herintaona ary no tafapetraka ny paky Fianaratsoa, fa betsaka moa fahasarotana dia irina ny atafapetrahana azy amin'ity taona 2024 ity satria araka voalazako dia tao anatin'ny SNLCC tapitra amin'ny 2025 izy io ka tokony tena tafapetraka izy alohan'ny idiran'ny SNLCC vaovao. Ny défi betsaka. Voalohany indrindra arak'izay fanazavana napetrako teo aloha izay dia hoe misandrahaka be ny fari-piadidim-pitsarana ity pôle anticorruption ity. Ao anatin'izany dia tsy maintsy ho apetraka mandra-pisiny aloha ny hoe izy tena fitsarana tanteraka any amin'ireny faritra isan-karazany ireny, fa tsy maintsy ho apetraka aloha zany ny atao hoe antenne izay ifandraisan'ny avy any amin'ny faritra amin'ny pôle anticorruption misy azy tsirairay avy. Izany zavatra izany no atao dia mba ampandrindrana ihany koa ny fiaraha-miasa indrindraindrindra ohatra eo amin'ny Bianco. Fantatritsika fa ny Bianco zao manana birao maromaro izy efa mipetraka any amin'ny sehatra maro isan-karazany any amin'ny faritra maromaro kokoa no mipaky, nefa dia mandringa ihany ny ankety ataony amin'ireny noho ny tsy fisiam-paky. Raha hanao déferment izy ohatra hitondra an'izay olona voazony any mipetraka amin'ny fahasahiranana satria ny paky andehanany lavitra. Ny budget mipaky ihany koa nefa tsy dia ahafahany koa tena hivezivezy be foana handeha hidina foana amin'ireny toerana lavitra ireny. Dia izay zany ny défi hoe tokony hipetraka ny antenne mba ahafahana manamora amin'ny fifandraisana. Izany rehetrarehetra izany no atao dia mba hanatsarana kokoa ny performance eo amin'ny asan'ny paky. Ny hoe sehatra asa manao ahoana moa zany
Efa nisy ihany azonareo jerena amin'ny site web ny rapport d'activité anay fa angamba tsy ny sehatr'asa no entiko hitenenana ny zava-misy fa hoe eloka manahoana no tena betsaka indrindra tonga aty aminay dia tsako miteny avy hatrany ny tena betsaka dia ny atao hoe fanararaotam-pahefana na ny atao hoe abus de fonction. Mazava ho azy moa zany fa izany hoe abus de fonction zany dia mpiasam-panjakana zany manana fahefana fa tsy manara-dalàna no voakasika ao anatin'izany. Manaraka an'izay ao aorianan'io abus de fonction io dia ny fanodikodianam-bolam-panjakana. Izay zany tena isan'ireo zay tena betsaka indrindra tonga ety amin'ny pôle anticorruption. Efa misy ankehitriny eto amin'ny pôle anticorruption ny atao hoe page Facebook izay mandray an'ireny fitarainan'olona ireny ary tena misy tonga ao. Manana ihany koa izahay ny plateforme izay mandray par mail indray izy io mandray ny fitarainan'ny olona, misy koa ny fitarainana tonga ao amin'izany ary ny tena tiana ho tenenina zany dia hoe indraindray fotsiny manahirana fa misy dénonciation somary atao hoe déplacé kely fa ny teny ampita amin'ny vahoaka zany dia hoe mandray izahay na amin'ny alalan'ireny page Facebook ireny na amin'ny alalan'ny mail mandray izahay ny fitarainanareo fa aoka mba zavatra marina sy mba zavatra azo exploitena zany hoe azo trandrahana no mba hoentina fa tsy fitorotoroana be fahatany satria raha ianareo ary no mety mijery ankehitriny fa indraindray misy zavatra mampime hoe inona moa izany. Tiana dia tiana ny anentana ny olona hoe sahia mitoroka trangana kolikoly kanefa kosany aoka mba zavatra marina fa tsy hoe halako bika tsy tiako tarehy le zavatra hoentina ty amin'ny ady amin'ny kolikoly. Sakana lehibe aloha dia ny tiako tenenina avy hatrany dia tsy fampimbola. Araka ny le noazavaiko teo misandrahaka be ny rafim-piadidim-pitsaran'ny pôle anticorruption. Misandrahaka be izy io kanefany dia na budget déplacement ara tsy misy dia somary sahirana amin'ny fanatanterahana le fidinana voatery limitena zany le mba ahafahana midina ny atoerana. Ny olona nefa tsy afaka hiakatra ho aty Antananarivo na hiakatra ho amin'ny Mahajanga foana dia voatery limité zany le fandraisana an'ireny dossier avy any amin'ny faritra ireny. Faharoa manarakarak'izay hoe ny zavatra hitanay ihany koa zany dia misy ny tsy fitoviana eo amin'ny lalàna mifehy Bianco sy ny aty Ampaka eo amin'ny resaka immunité. Tena tiana ho tenenina amin'izay dia izao, misy olona azo henoina any amin'ny Bianco kanefa rehefa tonga aty aminay dia tsy maintsy mitaky izay ny atao hoe ordre de poursuite na ny autorisation de poursuite. Ny Bianco anefa tsy voafehy an'izay lalàna izay fa ny Bianco rehefa tiany henoina dia henoina le olona na manana immunité azy fa tsy mitovy amin'izay nefa ny eto Ampaka fa tsy maintsy miandry ny autorisation de poursuite izahay. Izay zavatra izay indraindray dia mampisy fandringana kely eo amin'ny fiaraha-miasa ny Bianco satria ny Bianco zany afaka miteny fotsiny efa nalefana any Ampaka dossier fa izahay nefa tsy afaka manoatra dia izay zany ny tokony sy mifandrindrana eo amin'ny hoe lalàna ifehy ny Bianco dia ampifandrindrana amin'izay koa ny aty Ampaka. Zany anefany dia tsy tena miakina mihitsiny amin'ny aty amin'ny Paka fa tena fanovana lalàna zany no ahafahana mandrindra izay zavatra izay.